Toy izao indray mana ny teny zaraina izay omena antsika anio. Aza makafana an'i Kristy. Tandremo moa sao makafana an'i Kristy araka ny voasoratra ao Matio toko faharoa amby roapolo andimy fa dimy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafana azy ka nanao hoe Kristy no mila ankatoavana satria izy no mpandova araka ny eo amin'ny Hebreo toko voalohany andimy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao. Ary izay olony ihany no miara-mandova aminy. Araka ny ao amin'ny Galatiana toko fahatelo andimy fasivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha ny Kristy ianareo dia taranaka Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Matokia fa ny fanajanao azy no tena antoka ho an'ny ho avinao ety an-tany hatrany an-danitra. Mandram-pioana tompoko.